Ijery ireo vaovao misongadina eo amin'ny sehatra ny ara-toe-karena sy fandraharahana kosa isika ampirisika ny mpampiasa vola ho avy eto Madagasikara. Io no antom-pisiany fionambeny ireo mpamatsy vola sy fihinanamany Madagasikara raha ny hevitry ny professeur Haralson Roger. Mikasika kosa ny fahatongavany iraky ny FMI izay andrasana amin'ity volana febroary ity dia nilaza ity mpahay ara-toe-karena ity fa tokony miaingy avy aty amintsika ny vinakasa aminatin'izany. Voalohany azadonona fa ministrika eny ministra ny présidentsika eny ministra mivola teo aloha zany hoe fananana izy zany fifandraisana talohan'izay tamin'ireo mpamatsy vola isan-tsokajin'ireo. Raha tsabotsika tsara ny banque mondiale efa niteny fa hoe ny fitondrana nitoebolana entiny zany tantanany tamin'ireny dia nazoko raha satisfecit zany na hoe fahafapo zany tamin'izareo ireo fa nety le fitantanany nisy zany ny faneraserahan'izy ireo tamin'izany fotoana zany tsy mahagaga zany le izy ary miditra anatin'ny lotsika be. Manarak'izay ny mpamatsy vola ara-pamaritana dia rehefa misy ny azy fitondram-panjakana manaraka ny ara-dalàna manaraka anatin'le fepetra zany zay takin'izy ireo dia tsy olana azy mihitsy ny tonga dia hoe manomboka ny fifampirahan'izy ireo. Karaha nyteny ny filoham-pirenena hoe izy zay ny fioran'izay amin'ny afaka telo volana dia za aloha na manokana tsy fisarasarako mihitsy fa fanao zany io koa tsy midika hoe rehefa vita le fiorana dia tonga dia azo ny zahatra irina fa farafaratsy zany efa manakaiky ny hoe fahazahoana zavitsikitsika. Dia manaraka an'izay koa tsindrina tsara fa ny fahafahana tanteraka an'izay fioranambe zay no aprisika ny mpampiasa vola ho avy eto. Ny zava-nisy foana matsatra amin'izay dia hoe ahoana zany vola amin'ireo mpamatsy vola ireo dia rehefa azo le vola na dia misy fepetra manery be atsika ary misy endrika ohatran'ny fanjanana kely zay dia ekena foana ka fanampinana dia lavina. Tsika zany miainga avy aty amintsika zany le vinakasa dia hoe tiany anay ahoana ny hevitrareo atraizakatraizana fanareo mamatsy anay fa tsy hoe akory hoe tia misy vinakasa lasitra ho an'ny afrikanina rehetra Madagasikara koa manao an'ity dia ampiaro tia dia matetika tsy mamaly an'ilay tena takiny tahita firenetsika le izy dia mandisy fanantenana ary ndraindray ary mahatonga ny vahoaka miravoravon-tanana ka mihevitra fa mifahatongavan'izy ireo dia fomba iray ampisehoantsika malagasy indrindra ny filoha hoe zay manana vinakasa zay manana ny mahanay anay noho izany zany dia miangavy anareo zay mba ny vinakasa tolotray zany jerenareo sy fakafakainareo dia angatanay famatsina aminareo.